Ny ankizy rehefa tonga teraka izy dia surtout ny vehivavy, za zany tsy dia tena miresaka lehilahy loatra. Ny ankabeazany dia mirona amin'ny resaka prostitution daholo. Tsy haiko hoe noho ny fahantrana ve. Amiko manokana tsy excuse zay hoe fahantrana zay, fa ny fahitako anazy dia noho ny akamoana satria aty tena be asa be tokoa aty raha izy tsy hoe ny anombohako anazy ngamba tena marina hoe fantatrareo ngamba ny triste réalité ho an'izay tsy mahafantatra efa velomelo foana moa zany ty resaka tena natampe za moa zany tsy dia tiako loatra le manaratsy atsika samy malagasy fa nefa mila ekena ihany koa ny réalité des choses. Reny moa misy influenceuse ihany koa manao zavatra ohatran'izany. Za tsy teny an'le anarana hoe iza le izy fa dia tena vakina fotsiny fa manao an'izany ihany koa zareo. Ny ankizy rehefa tonga teraka izy dia surtout ny vehivavy, za zany tsy dia tena miresaka lehilahy loatra. Ny ankabeazany dia mirona amin'ny resaka prostitution daholo. Tsy haiko hoe noho ny fahantrana ve. Amiko manokana tsy excuse zay hoe fahantrana zay, fa ny fahitako anazy dia noho ny akamoana satria aty tena be asa be tokoa aty raha izy tsy hoe ny aty Maurice tsy hoe manque-na asa zany aty ka hoe zay kosany aky tena tsy mahita tsisy asa mihitsy ao Maurice ohatran'izany. Au contraire, ny fahaizanao miketrika ihany io. Ary ianao raha moa rehefa mitady asa, ahoana moa fomba ahitanao asa? Malagasy ihany, gasy ohatranao ihany antanianao. Maninona ianao raha midemerde dia miezaka miresaka manantona, zay le hoe mila misadapte. Ianao rehefa tonga amin'ny firenena iray dia mila misadapte koa ianao, fa tsy hoe tonga amin'ny firenena iray ianao dia malagasy ihany ny ifandraisanao. Inona moa zany tokony hahatongavanao aty? Zay aloha fanontaniana iray. Zay aloha voalohany indrindra. Za zany tsy dia tena pour loatra an'le hoe manao an'izany satria mahandro tsika malagasy. Tsy dia tena d'accord amin'izany, tsy excuse mihitsy ny varotan-teny zany. Amiko le izy fahakamoana satria tsy te hisasatra ianao, tsy te hanao effort ianao, tsy te hanana patience ianao ohatran'ny olon-kafa, hanana ny zavatra, hanana ny mahampy anao, hanana ny satisfaire ny besoin anao sy ohatran'izany. Tsy adala ny olona mifofotra sy mifoha maraina amin'ny 4 maraina, matory hatramin'ny 12 alina, tsy mahita tory, mieritreritra hoe ahoana indray ny tadiavana vola. Fa ianao dia tsy maintsy ve hanimbana tena ve zany? Bon, ny olona samy manana ny choix tsirairay avy, tsisy olona voaozina zany koa hoe tsy maintsy manao an'izany. Tsia. Amiko le izy tout simplement fahakamoana sy fitiavana argent facile, zay le izy. Désolé de dire ça fa zay mila eken'ny sofiny zay, na mandratra sofina ary mila eken'ny sofiny zay hoe zay le izy, na hiteny inona ary zay le izy. Kamo ianao dia kamo ianao, tsy maintsy ny olona kamo ihany mangalatra, ny olona kamo ihany manao prostitution, ny olona kamo ihany miarnake olona, ny olona kamo ihany manararoatra olona, ny olona kamo ihany manao zavatra hafahafa. Zay le izy. Dia le izy zany za zany tsy miditra amin'ny aferam-bodiny tsirairay aty. Désolé de dire le terme assez vulgaire ohatran'izay, hoe tena hoe de façon zay ny tenenako anazy, fa mahasosotra amin'le izy dia lasa zay le image zay lasa mipetraka be mihitsy, tena mipetraka be, lasa mipetraka be aty le izy. Ny souci an'izay dia zao, za zao ohatra hoe mivoaka, tena tsoriko aminareo vao tsy manao maquillage dia ça se voit hoe tena hoe hita be malagasy. Dia ny lehilahy tena manao an'ity fijery ity tonga dia pervers be. Ianao zany efa ny fantatrareo, za tsy olona hoe mpanao akanjo décolleté na ihany koa hoe mpanao zavatra short hatraty amin'ny ravim-body, hatraty amin'ny vody aty, mila ho hita daholo ny rehetrarehetra. Efa hatramin'izay angamba ny olona izay manaraka anahy mahafantatra tsara ny fomba fiakanjoko, ohatra ny ahoana izany fomba fiakanjo naty izany. Fa tonga dia mijery anao de façon tena ohatrany hoe kely fotsiny, tsy hitenenany anao hoe andao hiaraka tory amiko, viens je vais te payer je sais pas combien de roupies, andao hiaraka tory amiko. Fomba fijery io zany eo ihany atao hoe bon
zany mbola zavatra hita eny ananany eny zany zavatra mbola afaka atao hoe mbola afaka toléreny zany mbola hoe fijery tsy mitondra makaiza ozy tsika zay zay moa zany fomba filazana sa hoe ohatra tsy tadidiko tsony de zany eo ihany hoe toléreko rangahy zany hoe fijery fotsiny ane zany atao ohatra ny hoe tsy nahita ininona ianao ok ary zany fa nisy fotoana ny asa en tant que hoe make-up artiste taty teo amin'izay vao nahita zavatra be dia be momba an'izany zavatra any ako momba an'izay resaka image zay mihitsiny tao anatin'izany no à travers an'izay nanambaniny olona sasatsasany ataoko sasatsasany mihitsy izy ity sao dia tendrainareo hoe ataoko anatin'ny je mets dans le même panier ny mauricien rehetrarehetra non tsy ny mauricien rehetrarehetra manana an'ity mentalité ity fa ny olona sasatsasany aty na vehivavy ary dia vao mahafantatra anao hoe malagasy ianao dia ambaniny zareo ianao zay aloha voalohany indrindra na miteny prix azy ianao ataoko hoe fa mora be amin'zareo mbola sahan'zareo any teny hoe lafo be zany patati patata dia tena hoe nisy fotoana raha tena teneniko anareo mihitsy ohatrany hoe mpiasany akony taovy an'izao ty tsy tiako fafao taovy an'izao indray zao taovy an'izao ohatr'izany dia etretinareo à chaque fois ve zany ianao tsy maintsy iainina zavatra ohatran'izany afaka efiana tsara mihitsy anefa fa kosa reny olona reny dia mila petraka foana amin'ny toerany mila zay ny teneniko anareo hoe ny respect tompoko ianao dia tsy zavatra hoe anisany hoe ohatrany hoe mividy volamena sa inona zavatra tokony mandeha ho azy zany ataontsika hoe eny roke ary tsy forcé na ty nanao make-up artiste ny adalanao ty anao make-up artiste any Maurice fantatrao hoe ohatr'izany ny réalité dia inona mbola anaovanao make-up artiste ihany ok ary zany fa zao fotsiny tiako tenenina anareo noho ny zavatra ataon'ny sasany dia lasa vehivavy malagasy rehetrarehetra sy mba asina anatin'ny firenena iray afaka ohatrany Madagasikara eto dia miresaka ny Maurice fotsiny fa tsy miresaka ny Île la Réunion tsy miresaka ny France tsy miresaka ny Canada d'ailleurs tsy fantatro izay zavatra matranga amin'ireny firenena reny fa Maurice ny resahako aminareo androany dia hiteny anareo ny adalanao ny te hipetraka ny Maurice tsy ny adalako ny te hipetraka ty Maurice fa zay ny décision hitanay mivady fa mapety satria efa nanao choix mihitsy izay soit petraka Madagasikara amin'izay fotoan'izay tsy maintsy mamela ny carrière ny tanteraka mivadiko efa 20 ans de carrière plus akory ary 20 ans zany ve ho avelavela fotsiny dia tsy maintsy zany no mandevitra manaraka anazy aty Maurice zay le izy dia tsotra kely fotsiny ianay aza mba mila mianatra tsika malagasy mifantatro za tsy miresaka hoe frantsay koa nerina ty ohatran'izany ny ana koa nerina ty ohatran'izany fa tsy malagasy any sika zay mihitsy le hoe mila manana sens de responsabilité satria malagasy dia malagasy no anariko voalohany aloha fa tsy ny frantsay na ny mauriciana na ny tsy haiko vininy dia za dia miteny fotsiny hoe ok raha tohizy foana zavatra ataonareo tohizy foana amin'ny fivarotantena ataonareo sy ohatran'izany fa tadidio fa ianao malagasy ianao tsy levina naizanaiza novinana ty mihitsy fa tsy maintsy any tanindrazanao ianao ny levina mitondra ny anarany atao hoe Madagasikara ianao maka ty amin'ny firenekafa fa tsy mitondra anarana hoe Florette na Bernadette na tsy haiko izy fa mitondra ny anarana atao hoe malagasy ianao tonga ty mba sy ho lanjany tsisy dikany angamba zany ataoko hoe mbola tsy mangataka amina million angamba za zavatra teneniko zany hoe mba sy ho lanjany reny malagasy déjà le firenena efa mampalahelo ane zavatra mitranga ao amintsika dia kolotsaintsika koa ve dia mbola hitsakitsahana ohatran'izany hatramin'ny ovinany hoe vehivavy malagasy zany anisan'ny tena hoe olona endry sy manam-pahendrena malagasy mihitsy
anisan'ny manam-pahendrena indrindra fa maninona no hitsakitsahana ohatran'izany no fitiavam-body, no fitiavana vola, no fitiavana zavatra tsy ho azonao rehefa maty ianao dia iny ianao ane il se peut ne ianao zay tia vola sy tia zavatra eto amin'ity tany ity voaketsy ianao dia efa tonga dia hitsahan camion rehefa hitsahan camion ohatran'ireny totokena reny ianao avy eo. Désolé de dire ça, c'est un petit peu comme si masika be amin'ny teny an'izany tsisy dikany anie io vatanao io e dia izany ve ny animbana ny imagentsika malagasy raha ataonao juste à Madagascar le izy ohatrany mba hoe ataoko hoe bon ohatrany hoe ekeko ihany tsy ekeko izy hoe ohatrany hoe ekeko ihany fa hoe tena hoe hatrany firenen-kafa ve manao an'izany zavatra izany mampalahelo be ohatrany hoe za koa ny ohatrany hoe inona re zany hoe misahirana zavatra tsy tokony hisahiranina fa izy ny tena marina raha réalité niatra fotsiny amin'ny zareo le izy dia manaiky fa réalité miatra amin'ny olona victime be dia be tsy ao anatin'izany le izy dia eo izy hoe bon c'est trop c'est trop zany fitenenana zay kokoa daholo aloha tsika rehetra ianta ilo andry FN mandresy miakuina choubebo ay misy la réunion ato coucou la réunion rehetra Roots Tongasoa Roots Loulou Gigi coucou Sylvie ça va Yal Mitsua coucou Véronique coucou fony efa natao coucou teo dia zay le izy dia ozy hoe dia ny antony iny vidéo iny amin'izay zay aloha zany réalité zay efa nitantarako anareo zay nanomboana an'ilay resaka dia ny antony iny vidéo iny amin'izay ozy hoe non une bonne fois pour toutes apetrako amin'reto maorisianina reto hoe indrindrindra za tsy miteny hoe nizy rehetrarehetra d'ailleurs saorako manokana fa fianakaviako tsy ao anatin'izany resaka fianakavian'ny vato tsy ao anatin'izany mentalité zany mihitsy ny olona manana an'izany mentalité zany dia tsoriko aminareo fa olona ohatrany ahoana tsy haiko hoe tsy nandalo fianarana ve izy reny sa hoe tsy haiko hoe inona ny antony sa hoe tsy fantatro fa na ny client akory tsy manana an'izany fomba fisainana zany tsy hoe manambany tsy maninona fa misy zareo manana an'izay fomba fisainana zay mihitsy dia tsy haiko loatra ny fomba catégorisena anazy hoe olona ohatrany ahoana izy koa tsy apozinao satria ny olona samy manana ny fomba zavatra eritreretina anatin'ny lohany dia ny antony iny amin'izay hoe voalohany aloha zany itenenana hoe bon je suis un malgache fa ina moa zany tena hoe butenenako an'izany koa fa ny tena ny antony nanaovako an'iny vidéo iny dia mbola hoe erovana antsika vehivavy malagasy aty Maurice hoe tsy ny vehivavy rehetrarehetra ny ohatr'izany fa mba respektiavo ny olona satria raha ohatra raha hoe zareo koa raha tonga Madagasikara tsy maintsy izy foana hoe maorisianina ity dia ho zakanao ve marginalisena sy omena étiquette hoe maorisianina ny ohatran'izao e azonareo le izy zay le izy ny tena marina zay ny antony vidéo iny ary ny antony tenenako an'le izy teny frantsay satria za mbola tsy mahay teny créole afatra manokana ty ho an'le nanao commentaire tamin'ny vidéo iny efa maninona le izy ny tsy atao teny frantsay fa malagasy ane ianao e fa ngamo za nanao any page iny juste pour hoe ay malagasy aty Maurice dia raha ohatra ny hoe page fotsiny ho an'ny malagasy iny aty Maurice bien sûr iteny malagasy fa page resaka maquillage iny ho an'ny indrindrindrindra ny anany cibleko maorisiana fa tsy tena malagasy loatra bien sûr iteny frantsay satria za tsy mahay teny créole mazava angamba izay ho an'ny madame iza moa le madame ao izay ny anarany koa raha tsy sady tellement le izy efa ozy hoe tondray le olona tsy mba miezaka amin'ny comprendre hoe inona ny zavatra an-trano fa toka dia juge fatana ohatr'izao tak fotsiny ny ana moa zany re ny olona ireny miala tsiny aminareo fa ny olona ato anatin'ity page ity dia tsy manana fomba fisainana ohatran'izany d'ailleurs afaka bloqueko tsara mihitsy za koa tsy mila olona ohatran'ireny ahoana moa fomba androsoko miaraka amin'ny olona terisaina tsy miezaka akory comprendre ny hafa tsy miezaka akory mba hoe manampy ny hafa tsy miezaka fa inona azy ihany olona tsy teny tsia
tsy mety amiko zany rehefa tsy mety aminao zay fomba fisainana ato anatin'ny page zay dia afaka miala ianao za tsy manery an'izaniza mihitsy d'ailleurs ty tsy page mombana vente en ligne ty tsy page mombana ino ty tsisy forcena mihitsy akory eo araka ny teniko anareo fa zay foana naverimberiko ngamba ho azy efa voaretrarehetra mbola tsy mahay an'ity zavatra teneniko ty fa na zato abone fotsiny ao anatin'ity page ty tsy mampanina anazy tsisy mamenatra zany rehefa zato ny tianao dia zayko zay le izy ny olona koa nga forceny zay ne le izy itendrainareo hoe fa page publique tsy page publique justement tsy page publique ty zay iartinany avo coucou tsonahaina coucou dia zay le izy zay ny antony nanaovako an'iny vidéo iny dia zay mino fa ny anton'iny zany tena marina anampianantsika malagasy satria nisy tao ny malagasy nanao commentaire dia niteny frantsay koa malagasy dia itendrainareo fa maninandreo malagasy reo miteny frantsay anatin'le commentaire an'le vidéo ao anaty TikTok mba ho amin'ny sainy tsy etiketo mipotsiny hoe sa rehefa mahen'olona miteny frantsay dia marary be mihitsy ny sainy fa inony zany fomba fisainana zany dia tsy voatra mihitsy zany ho xénophobe mandra-pahoviana tsy tia vahiny mandra-pahoviana nefa iaraha malala fa Madagasikara nga afaka misurvivre ina moa irery tsy maintsy mila vahiny sy ohatran'izany aza mba loha tsy teniteny foana eto Stéphanie coucou dia asehoko anareo le réaction lizy io zany tena tsy naposiko hoe isy réaction be le inona moa izy ty le vidéo fa tena réaction be mbola enfin azo lazaina hoe misy réaction ihany le izy ty le izy ty io dia hitanareo commentaire be dia be io zany tena tsy napoziko mihitsy ny commentaire anatin'io dia misy mauriciana miteny hoe tena betsaka mihitsy ozy izy ny malagasy manao prostitution indrindra port lui tsy haiko aiza port lui ao io tenen'io fa courage ozy izy fa moi ozy izy je connais une malgache ozy izy collègue de travail ozy izy elle est vraiment sympa c'est vraiment quelqu'un de respectable zareo misy mauriciana ohatra zay nitaoko anareo hoe tsy hoe za koa miteny an'izany akory hoe manaratsy ny mauriciana sanatryaviny zanona dinilela satria ny fianakaviam-batoko anisan'ny olona tena tsy manana an'izany fomba fisainana zany mihitsy dia zay nataoko hoe tsy ry zareo rehetrarehetra fa misy tena manao an'io dia ny tena mahasosotra amin'le izy za tsy te hanonona an'le kategoria an'le olona mpanao be an'izay satria sao dia tendray hoe io indraina ty fa miteniteny an'izany eo dia misy ane ireo sipa malagasy any reo hoe manambady anina dia tsy haiko patata za tsy tia satria ty mantsy efa misy division be dia mba tsy hanonako an'le izy koa dia aleo tsy tononiko le izy fa naikabady misy karazan'olona tena ao anatin'izay mihitsy dia efa reo olo reo mihitsy le mampijaly vady reo mihitsy le manambanimbany vehivavy malagasy reo mihitsy le manitsakitsaka à chaque fois zany maheno an'izany tantara zany foana tsy zany mamorona fa chaque fois le izy ohatr'izay foana dia tsy haiko enfin za koa tsy te juger fa bon zay le izy dia io le izy dia be dia be ny réaction atao anaty be dia be ihany koa tsy nanam-po satria be dia be no mihevitra fa mauriciana ihany akony fa hoe mauriciana mety mieritreritra ny sasany hoe mauriciana mety hoe mipetraka tany efa satria be dia be ny mauriciana ohatr'izany aty hoe tsy dia miteny créole intsony fa miteny frantsay foana satria mety mipetraka tany ivelany dia ohatran'izany dia zay le izy dia misy malagasy ihany koa ny commenty ato dia kopatanana daholo zany no anareo rehetrarehetra izay nanao commentaire tato positif sy ohatran'izany mahafinaritra be le mifanohana satria izay mihitsy no ilaina rehefa aty amin'ny tany vahiny aty izay mihitsy ny tena ilaina dia zay le izy dia réaction efa 168 like le izy mimage vomaly anefa nanao an'io 168 like sy vue efa 4869 vue le izy dia zay ny anton'iny
dia tena marina anatin'ilay zany izay irovako kokoa ny ataoko hoe malagasy satria tena teneniko anareo tsoroko aminareo mahamenatra zany mijoro hoe malagasy aty Maurice zany tena tsoroko aminareo zany tena tsy be dia be ny tesitra ho aho rehefa miteny an'izany fa tena tsisy mahafiara ilay izy rehefa ny akabiazany rehefa tonga aty dia anaonao foana izay foana fa maninona enfin aloha tsy teny tsony ohatra ny vizaka be koa miteny eto foana dia fontinina sinon kokoa daholo tsika rehetrarehetra dia izay ilay izy dia tena teneniko anareo ohatrany hoe zareo na rehefa za miditra birao ary indraindray zareo mahita anahy dia gaga be tellement ngama zareo zatra loatra mahita an'ilay malagasy n'importe quoi be rehefa ty miaraka amin'ny short kely sotra an'izany fa gaga be dia na ny fomba firesaka sotra an'izany ary mba gaga be hainareo ihany ny olona rehefa talanjona rehefa mijery hoe talanjona tena hoe ohatrany hoe gaga izy hoe malagasy ve anao dia rehefa mijery amin'ny passeportko izy vao hoe tena marina tokoa ke fa malagasy ty azonareo amin'izay le izy za koa hoe tsy teny hoe karazan'olona ohatrany ahoana le manoatra an'izany sao dia isy indray teny eto hoe rasiste indray na tia côté ethnicité za tsy teny fantatro mantsy fa misy mantsy ny olona miandrikendry toa nanaovana zavatra hafahafa anatin'ny Facebook dia za koa tsy teny hoe izy ohatrohatrany ahoana foana le olona manao zavatra ohatra an'izany fa misy ihany koa nefa ny olona avy eo Antananarivo manao dia efa hainareo nga matiako tenena matoa manononona Antananarivo sotra an'izany dia izay le izy mampalahelo le izy rakiza fa iainana le izy iainana dia atao mafy tsara ny saina atao mafy tsara ny saina dia tsy rarahina izay fotsiny fanafodiny dia na misy aza olona hoe miteniteny zavatra hafahafa izay foana moa ilay teny mivadika hoe masaio izy izy manompa an'ireo izy izy rehefa ianao rehefa manque respect anao izy dia tonga dia efa za efa nampianarina ilay vadiko manompa mihitsy ny aty tonga dia hopeo izy izy hopeo tany izy izy satria mivadiko tsy eo foana hiaro anahy ary mivadiko koa tsy manaiky zavatra ity vadiko efa nisy taona niady taman'olona mihitsy noho izany zavatra izany nisy taona tsy efa mbola tsy nitantaraiko anareo ty jery Big MJ zay inona koa moa zany ijerena Big MJ fa dia curieux fotsiny tena fa hoe ohatrany ahoana zany ambiance hoe mijery Big MJ sy ohatran'izany dia tena ambiance bordelique be le izy dia nisy mauriciana zay hitanareo taditady kitikitika anazy ohatran'izany zany efa tena hoe simple kely ny fomba fikanjoko tsy hoe zavatra inona koa toka dia romotra be mihitsy mivadiko tena romotra saika raikitra ny tena atsaritaka tamin'izay satria vadiko anisan'ny olona tsy tia zavatra sy un petit peu normal ihany koa mivadinao hoe kitikitian'olo-kafa dia le olona aloha zany tsy tafikitike fitanareo toka dia manao fietsifetsika hafahafa dia toka dia efa tsy tia ny vadiko le izy dia izay le izy izay mahatonga anay hoe désormais ozy izy en vadiko moi je vais plus me fourrer mon nez dans les trucs malgaches ozy izy azonareo amin'izany vadiko ary manambady malagasy za malagasy fa tena kivy izy amin'ilay zavatra mitranga satria izay le izy izay le izy tsy haiko azo tika fiaiza loatra izany zavatra izany enganeka tsy izay le izy fa mampalahelo araka ny teniko anareo be dia be ny zavatra ferako amin'ity live aty za tsy teny hoe nianona ny tena mpanao an'izany nianona ny tena mpanao an'izany nianona ny tena mpanao an'izany tindry kokoa fa ny akabiazany dia nianona za tsy tena nianona mpanao an'izany tena izay foana nita satria na za aza nisy taona mbola nikarakara ny taratasiko tamin'ny resaka nanao an'ilay permis de résident koa dia tena fasahiny zareo raiky izy ianao miditra birao officier manoloananao immigration koa sa hoe inona ny tena tanjonao hiaraka tory amin'ilay officier short ozinareo aty amin'ny ravimbody aty amin'ny ravimbody aty efa milisiona rehetrarehetra izy amin'izany ohatrany hoe tsy ampy akanjo sa hoe inona ianao miditra birao olona miditra birao zany amiko tokony hanana fomba fitafy montina au moins na olona tsy tia manao fitafy montina ary fa tokony manao fitafy montina au moins zany ozy le vadiko hoe tena marina koa izy le
le kategoriana malagasy tonga aty mihitsy izy koa izy manimba an'izay zavatra image eto izy zaho tsy te hiditra loatra amin'izay zavatra izay za koa tsy te blablabla be an'izany anatin'ny petsiko satria sao dia lasa resaka mombana etnia le izy amin'ny farany dia izay le izy fa izay fa ozy fotsiny aho hoe fa nareo reny hoe zany dia tsy afaka mihitsy mba hoe manao zavatra montina sy mba hoe mijoro amin'ny malagasy hoe tena hoe malagasy malagasy manam-pahendrena malagasy tranquille tsy manao zavatra hafahafa. La question se pose araka ny teniko anareo misy influenceuse maromaro koa ao manao an'izany tonga aty Maurice aty ry zareo dia manao zavatra hafahafa amin'ny masoko mihitsy no nahita. Dia le olona fréquentena amin'izany olona tena hita be hoe olona anatina drogue le izy. Za moa zany tsy dia tena manana be satria beau-frère-ko polisy izy miasa misy taona izy niasa tamin'ny resaka drogue mihitsy dia za des fois izy manontany anahakony fa izy moa mifantatro fa izay le izy fa grave be resaka anio koa aty izay le izy izay ny resadresakontsika androany ndraiky izy dia mihitsy manantena fa ny olona izay mbola hanao commentaire ato dia mieritreritra indroa ny tena matibadiky ny pitony lelany vao manao commentaire fa tsy manao commentaire de façon égoïste be ohatran'le olona sasany tsy maintsy mibloqueko tao. Le anankiray izay mbola tsy mibloqueko satria tiako be le fomba famalin'le ankizy anankiray anazy misy manantena izay mihitsy zany hitako hoe mahavoantsika malagasy voalohany indrindra tsika tsy responsable mihitsy tiatsika mihitsy le manipinipy responsabilité ohatrany hoe tsy mandroso ny firenena hoe noho ny président de la république io noho ny premier ministre io noho ny zao fa enao izay miaina anatin'le izy enao nga sary-bakoly izay ny mahavoa zay dia izay le sens de responsabilité zay mihitsy hitako hoe izay le mahavoa dia izay ihany koa mahatonga le tsy manana volonté mihitsy mba hivoatra fa dia nio ihany ny aty koa moa misy indraindray misy an'izay mentalité zay koa ny aty izay fizaka be amin'ny teny foana raika izy izay le izy fa ny anazy zany nisorako an'Andriamanitra hoe au moins raha ataoko raha hoe nisy zavatra nitranga ohatran'izany nandritry ny prestationko make-up taty raha ohatra hoe nanana client 10 dia mety teo amin'ny 3 eo nanao an'izay fa ny 7 tena nafinaritra daholo. Dia izay ihany koa ohatrany hoe d'une part hitanareo na tonga anaty tsy dia nazoto ihany koa nanao carrière na make-up artiste aty satria za zany hitanareo za zany tsy dia tia an'le hoe miaritra zavatra injuste be ohatran'izany tsy tiako izany. Za zany karazan'olona tsy dia tena milefitra loatra ny zavatra ohatran'izany soit tonga dia rehefa miteny dia tonga dia mivatravatra miteny dia tsy zakan'iny olona iny avy eo le izy lasa sao dia mitarika zavatra hafa moa koa za mbola vahiny aty dia manahirana be dia izay dia araka ny teniko anareo koa hoe za izay mivady rehefa hoe mandeha manao prestation dia izay zany efa hatramin'izay mihitsy tsy le olona le hoe manao grand noir le teneko anareo an'izay fa ohatran'ny atao hoe grand noir za tsy amelana zava-tsony tsy manao grand noir mihitsy an'izay tomobile tsotra kely io tomobile Nissan kely io no entinay dia à travers an'izay koa mety hitanareo le fanambaniana mihitsy ny hoe Madagasikara koa sûrement misy an'izany reo make-up artiste reo mety efa niaina zavatra ohatran'izany ambaniana satria make-up artiste forcément ianao tsy olona nanao étude tsy haiko inona tsy éduqué araka ny fiteniny aty sy ohatran'izany dia ambaniana fa izay le izy ianao rehefa mivoaka ny ivelany nefa ny teneniko anareo fa ny any ivelany na cordonnière tena manaja ny asany izy dia ny olona rehetra manaja ny asan'ilay olona dia ozy rehefa mijery zavatra ohatran'izany dia ozy hoe roviana re Madagasikara vao ohatran'izao roviana ny reny Mauriciana vao ohatran'izao hoe
Zay aloha zany mbola hitako aloha hatreto. Tsy haiko ny any firenekafa fa tena ninina asan'zareo na mpivarotra jus ary nataoko hoe mpamafy lalana fa tena tiany zareo ny asan'zareo, tena atsainy zareo ny asan'zareo dia atsain'ny olona zareo. Dia teneniko anareo ohatra fotsiny Malaisie zao nefa hoe falehako foana fa any Malaisie satria pays islamika io nataoko hoe manao décolleté ianao manaja anao daholo ny olona rehetrarehetra na ny migrant ary zany hoe tsy voatery malaisiana ihany fa na ny migrant. Hitanareo ny olona zany rehefa hoe anatin'ny environnement discipliné ianao dia manaraka an'izay ho azy na ny vahiny ary na mpivahiny ary fa raha vao ny akabiazany manana an'izay mentalité zay dia lasa mpivahiny koa lasa manana an'izay mentalité zay ny zavatra tsikarotro. Zay le izy mitovy aty Maurice koa hoe nataoko raha hoe inona ny tena vahiny sud africain, inona koa ny vahiny eto manomboka misy africaine eto fa tsy haiko africanaise ireny dia lasa Bangladesh ino ireo koa nefa teneniko anareo Bangladesh any Malaisie tena respectueux tsara. Bangladesh aty tompoko ianao vao mahita mahafantatra malagasy fotsiny dia fa zay miasa aty Maurice mahafantatra tsara n'izany zavatra teneniko izany manao ahoana ireo koa anisan'ny olona tena grave ireo. Fa ny Bangladesh any Malaisie tsy mba zay nitaoko anareo arakaraka le environnement le izy fa bon io moa zany samy manana ny fiainany olona atao akory fa ny anahy fotsiny dia zay ohatra n'le sipa za tena mi-chapeau be an'le ny sipa zay ny publié tao anatin'ny Facebook hoe nisy rangahy zay nikitika anazy fa ohatran'ireny tokony atao rehefa misy olona manao zavatra tsy araka ny tokony ho izy ohatrareny dia tokony mireagira fa tsy mitoléré. Zay koa ny tenen'ny vadiko hoe mavoa vehivavy malagasy izy mavoa malagasy izy tia mitoléré loatra nareo izy amin'ny zavatra mitranga dia zay mahatonga an'le izy mbola misy foana. Ary rehefa tena nandinika dia tena marina tokoa zany zavatra zany. Zay sipa izay nitantara tanatin'ny Facebook hoe nisy nikitika izy teo 67 hectares tsy haiko raha tadidinareo zay resaka izay nisy nikitika izy tsy haiko raha rangahy na efa antitra na mbola tanora nisy nikitika izy teo 67 hectares dia naran lehilahy dia nidarodarofany sy nitenitenenany teo. Zay le izy tokony ohatran'ireny ny zavatra ataontsika raha samy manao an'izany daholo tsika rehetrarehetra dia miova ho azy tena miova ho azy ny olona. Ohatra fotsiny ity zavatra tena simple kely hoe tsy azo atao ohatra zay zao nisan'ny nibeazina tamin'izany hoe tsy azo atao ny manary fako any ivelany rehefa misy fako raha tsy mahita zavatra narinana anazy dia atao anatin'ny poketra na atao anatin'ny sakodo na atao anatin'ny ohatran'izany dia any an-trano vao arina dia le izy ohatra hoe misy olona zao ray ohatra hoe manary fako ka misy olona ray ohatra hoe miteny hoe tsopony aingany io fako io fa tsy azo atao manary fako raha tsika rehetrarehetra samy manao an'izany croyez moi fa vetivetika ny fivoaran'i Madagasikara tena vetivetika fa chacun s'en fout tsisy discipline zay koa le izy ny tena marina tsisy discipline mihitsy.